miarabanao manaraka ny fahitalavitra MPS amin'izao fotoan'izao ny fandaharana Ahoana Marina no arahinao ary manasanao ihany koa manaraka ny fandaharana hatramin'ny farany satria zavatra mahaliana indray no entina aminao amin'ity androany ity dia mahakasika indrindra ny lohahevitra mazava ho azy mahakasika indrindra ny sampana mpamonjy voina eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra ho fantarisika eto avokoa mahakasika izany sampana mpamonjy voina izany ny salatona fana miditra ny kritera fana miditra ao anatiny ihany koa ka manasanao ary anaraka ny fotoana hatramin'ny farany. Sampana mpamonjy voina eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra na ny pompier ny taona 2027 no nitsanganany izany hoe mankalaza ny 70 taonany amin'ity taona ity raha tamin'ny foronany dia niompana fotsiny tamin'ny famonoana afo ny asan'ny mpamonjy voina efa nihitatra tamin'ny karazana famonjena voina kosa taty aoriana. Ny sampana mpamonjy voina dia nijoro tamin'ny 1970 sy 1970 izany hoe taolohany efa nisy ataontsika service voirie tamin'ny 1939 folo taona teoriana zany vao tena mijoro ara-dalàna ny ataontsika vondrona mpamonjy voina. Tany am-piandohana izy dia niverina fotsiny fa hoe mamonjy tranomay sy mamonjy ataontsika zavatra teverina fa sarotra be. Taty aoriana moa ny fiovoarana dia nisy ny ataontsika sauver au péril dia taty aoriana ihany mbola mivoatra dia tafiditra tamin'ny asan'ny pompier zay karazana ataontsika hoe asa sarotra mety hiteraka fahavoazana ho an'ny mpiaramonina na fahasimbany fananana dia ny antsona mpamonjy voina avokoa zany rehetrarehetra zany ary nisy ny fitaovana taty aoriana ny fanaraka amin'ireo karazana asa sarotra rehetra mety hitatra zavatra ratsy ao fiaramonina na aina zany na fananana. Taty aoriana koa dia nihitatra namonjy ataontsika maty an-drano ny mpamonjy voina. Taty aoriana ndray koa dia vao maika nihitatra le asa mpamonjy voina ny fitarana dia nisy tamintsika hoe tsy mamonjy voina fotsiny fa misorika ny loza mety anjo ny mpiarabelona. Zany hoe nihitatra kokoa zany asa mpamonjy voina any amin'ny fisorohana ary fanalefahana zay vao miatrika. Zany misorika aloha dia manalefaka dia avy eo miatrika. Zay zany ataontsika atao amin'ny ankapobeny ny asa mpamonjy voina. Tsy adiny ihany koa nefa ny fiaraha-miasa ataontsika ao anatin'ny tanàna Antananarivo satria tanàna Antananarivo dia isan'ny ataontsika lehibe mpifehan'ny mpamonjy voina hatramin'izao fotoana izao. Zany hoe misy ny fiaraha-miasa amin'ny ataontsika fanadiovana sy ny fanantanana ho amin'ny fanadiovana izay ho hitantsika ao anatin'ny fankalazana mihitsy ho ataony izy zavatra zay hoe manahoana ny olona mpipifoana eny nefa mpamonjy voina ny manadio ny maraina sy manao maloto eny anatin'izay mahitsika anatin'ntsika 26 jona 20 volana jona sy ny fety isan-karazany dia mahitatsika mipiasan'ny komina Mafalalana sy ny mpamonjy voina manadio. Miisa 50 ny mpamonjy voina eto Antananarivo renivohitra amin'izao mifampizara ny asa isan'andro 30 isan'andro araka izany no miandry raharaha miasa 420 amin'ny 420 ora mizara 3 amin'ireo kantelo misy eto Antananarivo renivohitra nefa ireo 30 ireo dia ny eto tsara lalàna Andravoangy ary Anosy Vavaka. Eto no fandraisana ny antso miisa 4 ny finday afaka andraisana antso eto andraisana noty ny zava-mitranga teto nandritra ny fotoana nandalovana nanaovana ny fanodinana 15 minitra no nijanonana tato anatin'ny efitrano efa mahery 20 ny antso voaray saingy bipa ny ankamarony maro ihany koa izy ireo ny antso manany ihany saingy efa misy ny fepetra no raisin'ny mpamonjy voina isoroana izany. Oui, aty Andravoangy izay moa le mantso azafady Iva 033 48 Allô? Ahoana saona le situation misy ao misy olona tavela firy le olona tavela miantso avy hatrany ny mpandray antso mba hiomana ny ekipa mpamonjy voina ary mivony ireo ekipa anaingy. Trano rehetra eny Andravoangy akaikin'io rehetrarehetra R+2 misy olona roa tavela ao anatiny. Mandray ny noto no raisina ny lehibe ny seksiona ary manome ny toromarika tokony ho atao
ny lalana tokony ho ale sy ny fepetra tokony ho raisina. Inona le zavatra misy? Atany mirehitra ina gavoy era plus de misy Misy avelany mandeha de paranormal amin'ny incendie ny FPTS ny FPTL mandeha ny VSAV mandeha ny SD. Ao, atao mandeha téléphone de mande renfort raha zay miainga avy hatrany ny fiara. Toy izay ny fiomanana ataon'ny mpamonjy vona raha maharay antso mikasika fahamaizana. 2 hatramin'ny 3 minitra ny fotoana iomanana mba hananan'izy ireo. Rehefa tonga eny an-toerana ny mpamonjy vona, mamantatra avy hatrany ny toerana na ny reconnaissance. Dia toy izay matetika ny tontolo andro ny mpamonjy vona raha misy ny vona tsy maintsy vonjena. Raha tsy misy kosa dia manatanteraka ny asa eto anivon'ny camp, ny corvée isan-karazany sy ny kotra natao isan'andro. Ny vatana araka izany no tena miasa miafa amin'ny mpamonjy vona. Toy ny ahoana tokoa ary ny atao raha maniry hanampy isan'ny sampana ny fepetra tokony ho fantatra. Dia misy ny fifanana idirana ataontsika klasy manana BBC ny taona eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 20 taona. Ndrasaka ny 20 taona moa na 20 taona dia tsy maintsy mahazo lalana manokana amin'ny ray aman-dreny hoe efa be vatana le olona, efa matotra ve le olona. Dia izay sokajy zay dia natokana ho an'ny BBC manao an'ilay izy dia rehefa BBC zany tafiditra ato mety isy vehivavy mety misy lehilahy fa mbola tsy nanao moa zay fa zay resahantsika eo mahakasika zay. Misy fifanana mandritry ny ray taona, misy fifanana ramiaramila, misy fifanana adaptation pompier ary misy fifanana professionnel pompier. Vita fifanana herintaona latsaka eo dia misy ny fifanana pratique zany hoe stage ataon'ilay mpamonjy vona mandritry ny herintaona. Eo izy dia arahana manokana aloha miaraka mpamonjy vona matianina. Vita ny herintaona zay vao sokajiana ho mpamonjy vona matianina le olona anankiray. Zany hoe roa taona ny totaliny dia mpamonjy vona matianina izy mitondra ny grade deuxième classe. Misy 10 taona aoriana zay dia afaka manaraka fiofanana samby hafa, zany hoe fiofanana spécialité afaka manao izy infirmier, mécanicien, sage-femme, électricien, mécanique auto, zay tiany safy. Misy ndraiky kosa ny fiofanana idirana sous-officier na manamboninahitra lefitra, manana diplôme baka, ny alava tsy miova ihany. Ohatran'ilay teo ny vehivavy 2 metatra sy 9, ny lehilahy 2 metatra sy 10 fa manana ny baka izy dia ny taona mitovy amin'ilay teo ihany sokajy taona zay anaovana an'ilay recrutement 20 taona ka hatramin'ny 20 taona. Fa ny olona kosa navita service militaire dia afaka hatramin'ny 30 taona dia afaka mbola raisina. Dia vita zay fifanana zay dia mianatra mandritry ny herintaona sy tapany le sous-officier dia manao stage herintaona ihany koa. Dia ohatr'izay koa ny officier, misy fidirana officier zany hoe baka plus 2. Ny baka plus 2 zany izy ninona sokajy ny anarany dia afaka miditra izy. Tonga ato izy dia mianatra mandritry ny 2 taona dia avy eo manao stage pratique herintaona. Na zany nato zany nefa noho ny mbola tsy fisiany zay concours officier zay satria isan'ny olana ho resahana rehefa kelikina ny olana dia misy ny concours professionnel aloha atao anatiny. Misy le karana grade, misy concours professionnel na dia ataontsika ary izy sergent afaka manao concours na officier raha mahafehy ny fepetra manana le bac izy. Ny lanja moa zany misy ataontsika hoe obésité sy ny ana, misy ny visite médicale zay atao dia faritan'ny dokotera hoe raha olona zao ny halavany dia tokony zao ny lanjany. Ao anatin'izany koa ny vehivavy dia tokony misy ataontsika test de grossesse, zany hoe tsy be voky izy miditra ato ary mahazo alalana amin'ny vadiny fa afaka manao an'ilay asa. Satria misy enquête de moralité ihany koa atao hoe minona marina ny asana mpamonjy vona satria matetika mety hoe tsy ho any an-trano foana raha misy eninandro miasa foana dia tokony hazaka an'izany na ny lehilahy na ny vehivavy dia zay vao mitafiditra anatin'izay. Dia arak'izay teniko zay misy ny visite médicale ataontsika miditra ataontsika amin'ny atsipriantsika amin'izay fotoana zay. Misy ny visite médicale dia ny dokotera mahalala manokana hoe ny olona manana ataontsika aretina mitaiza, ny olona voan'ny ataontsika aretina hépatite, ny sida sy ny kasa efa mazava ho azy, ny voan'ny tuberculose, ny voan'ny fahaseporana, ireny olona zany dia ataontsika tsy ho afaka hanao an'ilay fifaninanana mihitsy.
dia misy koa ny ataontsika hoe ny any amin'ntaontsika prévision sportif ny olona raha vao tsy mahay milomano mihitsy zany satria misy lomano 20 metatra dia tsy afaka manao mpamonjy voany zay mahatonga atao aloha le preuve pratique sportif avy manao ny théorie. Noho ny antony sy miankina amin'ny mpamonjy voany ny ena be ny isan'izy ireo amin'izao. Efa ela ihany koa no nandraisana pompier farany tsara ny manamarika fa tsy mbola misy ihany koa alohatra amin'izao ireo mpamonjy voana vehivavy. Dia eo amin'ny isa raha jerentsika ny isa mpamonjy voana raha tany amin'ny taona 2 tanoany na 4 sy 2 tanoany 200 teo eo mpamonjy voana zany ny tombony isy amponina fa nisy mpamonjy voana ny antony moa azo lazaina ihany misy ny ataontsika orinasa maro samihafa zay mitsangana ihany ivelan'ny tanantananarivo zay mitsiriritra mampiasa mpamonjy voana izy dia naka fotsiny zareo dia tonga dia niasa any ary misy vaky maromaro nandeha dia misy koa ny ataontsika retraité ary misy ny maty dia tao anatin'ny 1 sy 2 no nisy fankanany recrutement farany zany hoe zao tsika efa 7 sy 2 valy taona zany tsy nisy ny recrutement nefa tao anatin'izay dia nisy ny ataontsika olona be dia be niala sy ny retraité dia amin'izao fotoana zao zany raha ataontsika ny saalanisy iraisam-pirenena ataontsika mpamonjy voana ray ho an'olona 20 dia tsika mpamonjy voana ray ho an'olona 700 eo ny pompier zany nisy ny volavola kevitra moa nataontsika projet nanaovana le recrutement tamin'ny 2 taona angambany fa io moa tsy miankina aminay fa izay efa nivonona amin'ny zavatra rehetrarehetra sy mifandraisana azy hatramin'izay 70 taona nijoroana izay maro ny fandimby toy izao hitantsika amin'ny sary izao ihany koa ny fitaovana nampiasana nandritra izay taona maro ny fanesy izay amin'izao manodidina ny 10 eo ny fiara be famonoana afo ny sampana mpamonjy voany izay mizara amin'ireo kantelo misy eto andrenivohitra dia ny eto Tsaralalàna ny ao Andravoahangy ary ny eo Anosy Vavaka ny fitaovana izay mbola olana sedrain'ny sampana mpamonjy voana. Ny fiara angamba ny fiara hoentina mamono afo manana eo manodididina eo amin'ny 10 eo zahay fa mbola miasa fa misy moa fahaibam-pandalam-pahatsapana fa misy ny mpano fa manodididina 10 eo zany araka le teniko tsy azo atao loatra miteny zavatra fa manodididina zay maherikely mihoatra arakaraka ny fanamboarana fa ny ambulance manana anankiroa no entina mamonjy dia misy koa ny fiara hoentina mamonjy ataontsika sauvetage zany ny fitaovana anatiny io dia fitaovana ikirakirana sauvetage zasa misy fiara accidenté dia fanokafana ny rehetrarehetra sy ny karazany raha ny ambony étage ahoana fomba fanaovana azy anaty lavaka fiara natokana zay misy koa ny fiara natokana ho an'ny maty andrano na famonjena olona maty andrano zay zany ny fiara misy eto dia misy moa karazana fiara madinidinika hoentina manao course sy ny karazany ary misy ny fiara fentina manao corvée araka le volazako teo dia misy koa ny fiara lehibe anankiray hoentina miasa amin'ny toerana avo dia eo an-dalam-pikarakarana azy. Ny ankamaroany fitaovana ampiasain'ny mpamonjy voana aloha dia noho ny fiara-miasa avy amin'ny mpamonjy voana avy any ivelany toy ireo fiara izay avy amin'ny mpamonjy voana ao Vendée ny fanamiana avy any amin'ny zareo Kanadianina. Ny fampitaovana eto mpamonjy voana zany araka izay vao hitantsika anatin'ny taontsika sary zao devantsika manahoana ny fitaovana tamin'izay fotoan'izay teo araka ny teniko hoe tamin'ny 4 sy 2 tanoana ny fitaovana farany dia misaka satria raha malala fa lafo dia lafo ny fitaovana mpamonjy voana raha teny tsifra angamba amina miliara maromaro ny fiara anankiray ka manano sarotra tsy maintsy fiara-miasa foana hatramin'izay aloha dia fiara-miasa any amin'ireo mpiara-mombinantoka vahiny no ahafahana nahazo ny fiara-mpamonjy voana fa le fitaovana madinidinika kosa ny ataontsika fanamiana sy ny pièce de jonction sy ny karazany afaka mba hoentin'ny olona amin'ny roplanina na ny olona mahalala-tanana avy any an-dafy mitondra ny anaty sakosy sy ny karazany. Mila finiavana betsaka ny firotsahana eo anivony ny sampana mpamonjy voana sarotra tokoa ny asa ary mila fahasahiana sy faharetana na izany aza ny iray ny hevitra ho an'ireo mpamonjy voana nanontaniana ny antony ny rotsahany dia ny fitiavana manampy olona izy izao no zokiny indrindra amin'ny mpamonjy voana 7 taona izay no nahampamonjy voana azy 20 taona izy no nirotsaka ary 9 taona izy amin'izao izay efa isotro ronono amin'ity taona ity. Inona no antony nanaovana ao mpamonjy voana? Zaho moa zany ny tena hoe nitoerako teny amin'ny tanàna mba eny amin'ny tena misy rano eny Tanjombato zany Kineny sy Mahavelona isa-taona iny dia rakotra rano foana isa-taona dia anisan'ireo hoe trabona zany miakatra foana miakatra ny rano dia misy ireo trabona ary mamony ainy amin'ny rano dia anisan'ny nahafinaritra foana tsy hoe mahafinaritra moa zany fa tiako le mamonjy
dia mamonjy an'ilay olona zay trahana trabony nasana ty latsaka ny rano dia tia manafitra an'ireny. Dia izay moa zany tantara zay tena nitiavako hoe mamonjy ny ain'olona sy ny fananany zany mahafinaritra indrindra tamin'izany. Dia izay nanositra tsy mbola fantatro koa ty toerana hoe mpamonjy voly ity aizany tsara lalàna misy ny an'izany fa tiany amin'ny tamin'izany misy hoe sympa zay teny Tanjombato makavary eny mba hay hoe zany ohatran'itony zany pompier ny farany ohatran'itony dia keo nitsirritako zany hoe andeha hanao mpamonjy voly. Mba tantarao hoe inona no asa hitanao fa sarotra indrindra nandritra izay taona maro na mpamonjy voly anao izay? Dia izany moa zany hoe araka ny hoe tena hoe ny tiako indrindra dia le tena asa zay tena sarotra dia ny fisitrihana anaty rano zany dia fangalana olona zay trabony any anaty lavaka amin'ny zavatra sarotra rehetra zany dia iny no tiako indrindra dia ny hoe ny tena sarotra indrindra ary ny saika namozana ny aiko dia tiany andraisoro namonjy olona tany amin'ny 30 metatra tany ambany namona ny ady lavadrano satria ny andraisoro iny moa zany lalina be no mahazo amin'ilay rano. Dia misy olona taraiky zany tao dia nanafitra an'izay kango moa zany hoe misy zany le teknôlôjia zany mitombo miakatra dia ny eo fanateny vato teny zareo tamin'izany momba ny fanavotana olona lasaka anaty lavaka zany hoe vidina an'ilay sovetera sy karana. Dia mizany no nisatarana an'izy io voalohany dia tena koa zany zatra an'le hoe fomba tranainy kango nisy fomba vaovao zay sitona tapoka an'le tady tany dia tamin'ny tendako io zany no napakarana tany amin'ny 30 metatra zany hoe fombanay moa zany. Izy kosa ny finoana izy no anisany zandriny indrindra vao 20 taona ny tovolahy 20 taona izy no tafiditra tato amin'ny sampana mpamonjy voly. Inona no antony naharisika anao anao ny asan'ny mpamonjy voly fa tsy asa hafa? Ny antony nahatonga anao nisafidina asa mpamonjy voly zany dia raha nanana fikasana ihany aloha amin'ny resaka hoe dia tokony nisafidiko ny amin'ilay hoe tsara kokoa raha eo anivon'ny sehatra hoe asa famonjena voly no hidirana. Tsaratsara kokoa mantsy raha ho anahy manokana zany dia hitako hoe tsara ny mahavonjy olona zany ao anatin'le zavatra mety mampiditozana anazy dia isan'ny nahatonga naharisika nahiditra olo mpamonjy voly amin'izay hoe fieriteo anahy zany mahavita hoe manavitra olona iray. Ary ny asa mafy hitanao nandritra izay 9 taona na mpamonjy voly anao izay? Démolition teny Akadikely. Nandeha nandrava trano teny zay dia le trano efa somary atahorana be mihitsy izy efa ratsy be mihitsy ny fanambaniny nefa le izy tsy maintsy arodana avy ambony mihitsy mbola nanala tafo sy ny tariny kanefa le teo akaiky teo nisy filina ny jirama dia teo ny tena nasarotra tamin'le izy satria rova misy zavatra kely tsy mety otsony zany ny atao dia lasa ao anatin'le filina ny jiramana izy dia lasa miteraka sur-accident indray zany. Nanomboka ny 7 Jolay ny fanokafana ny fanamariana ny nitsangana ny sampana mpamonjy voly eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra nosokafana tamin'ny fotoam-pivavahana izany fankalazana izany. Raha antsika mahalala fa ny tanàna Antananarivo dia manana ny sampana anankiray io zay miandraikitra ny vonjovona rehetrarehetra zay atao ary tsy vitan'izay ihany satria ny tanàna Antananarivo lehibe dia manana koa fiarah-miasa ny tanàna Antananarivo amin'ireo famonjena vonina rehetrarehetra sampana manerana ny renivohitra arakaraka ny mety ilana azy. Ny natao androany zany dia fanokafana aloha fa mbola ho lava
ny fankalazana zay fitsikrenina ny fafitopolo taona ny orena ny famonjena vona izay. Ny rarina dia zava-dehibe no avitsika ao anatin'io satria ahafahantsika manatsara mandrakariva ny fanatsarana ny fomba fiasa manetana koa nireo ataontsika hoe partenaire satria ireo no mitondra ny traikefa ny voalohany indrindra ary manampy antsika koa ara-pitaovana. Koa zany zavatra zany dia tsy atao ambany zavatra mihitsy satria mivoatra ny tanàna milehibe ny zavatra ndraiketina dia miova koa na ny fomba fitonana ny asa ny fitaovana ampiasaina. 70 taona izay no vita. Mirary soa ho tratrin'ny 70 taona mihitsy ngeringerina ho an'ny sampana mpamonjy voly ny komina Antananarivo renivohitra. Ety ampamaranana ihany koa dia ankasitrahana feno ny fandraisana mahafapo nataon'izy ireo ho an'ny mpanao gazety ny MBS. Dia izay no namarana fotoanasika tamin'ity androany ity ankasitrahana feno fanarahana ho azy hatramin'ny farany antenay fa nanampanao betsaka ary nalinanao ny loha hevitra tamin'ity androany ity. Amin'ny herinandro manaraka dia loha hevitra hafa indray no entin'ny mpanao gazety namana eto amin'ny MBS hatrany. Mankasitraka.